Fialalavitra ao anatin'izay tontolon'ny kolontsaina malagasy izay ihany tsika natokany ny faribolana sandratra ho fahatsiarovana ny andrarezin'ny asa soratra malagasy Joseph Raymond Rakoto mandimby arson ity volana May ity ny fananindran-dalana tamin'izay ilay hetsika ny tanterahana tetsy amin'ny CGM. Nahatsiaro, nanembona ary namelona ny diapen'ny Joseph Raymond Rakoto mandimby arson izay anisany hiretry ny kintana hafaribolana sandratra ny teto amin'ny CGM ny folakandro teo. Joseph Raymond Rakoto mandimby arson izay anisany mpanorona ny faribolana sandratra sampana fianaran-tsoa ny taona 2017 ary feno taona amin'ity volana May ity no nialan'ny tany. Rehefa misy pré-faribolana no demande eto amin'ny faribolana sandratra na sampana izy dia anokana amin'ny fotoana atsiarovana azy ohatr'izao ihany. Izay ny antony i Joseph Raymond Rakoto mandimby arson zany amin'ity volana ity noho ny antony herintaona katroka amin'ity volana May ity no nahafatesana satria 7 May 2013 izy maty dia herintaona katroka zany nahafatesana dia izay ny antony le hetsika hoe hilatry ny kintana tsy aro Joseph Raymond Rakoto mandimby arson. Mpanakanto feno ary manan-talenta tsy eto aina i Raymond Rakoto mandimby arson ankafizo anie ity diapen'iray ity izay nosoratany nandritra ny 15 taona nahafatesan'i Jean-Joseph Rabe Arvelo. Tsy mahatsekory le feno sahina ny azo lalana fiainana ankoatra nikatsaka toerana feno afaliana ho setry ny tany efa mahisa loatra. Tsy mahatsy akory ilay fatrapanohiry ny fiainana hafa tsy misy firy ny nofo malino ny kosy ny aka ny hirana velan'ny fanovana no vavolombelona tsy azo hovana fa izy tsy maty ao ambony taranaka. Mpanakanto tia mandinika ny fiarahamonina ary mitondra tsikera anairana ny mpiarabelona no anisan'ny niavahan'ny Raymond Rakoto mandimby arson. Ny heverina hoe ny mampiavaka azy angamba aloha dia izay ny arak'izay voalaza atao anatin'ny teny fanolorana ny heverika ny ainga tamin'izay asa soratra vitsivitsy mba novakiny dia mpanoratra tian-tsikera ny zavatra tsy mety fiarahamonina zay veka tena bavana be anefa raha mitsikera izy tsy le tonga dia mitsikera masika be fa le tonga mitenentsika hoe tsindro-paikotra dia manikotra kely anao izay ao anatina vanivany anefa ny anaovany an'ireny fa tsy amina resaka fahasiana zany hoe ianao me ao anatin'izy anefa aveo loatra ny tonga saina ihany hoe ohatrany tsy mampime ihany zany zavatra zany fa ohatrany tsindro-paikotra reny nefa zany atao zany. Asa soratra miavaka no navelan'ny Raymond Rakoto mandimby arson mpanakanto mpanoratra ihany koa ny vadiny ary anisan'ny fanampin'ny taranany ny andrakitra ao boky ireo asa soratra tononkalo sy mitantara ny angalian'ny Raymond Rakoto mandimby arson sy ny vadiny.